Salama daholo andandray raha taterina amintsika ireto tsarako fantatra manaraka ireto mahajanga nahiditra amponja ilay mpandraharaha izay tompony antoka hanamboatra ny kianja manara-penitra ny fosa junior vola lasany nefa ny asa tsy vitany ampahandalana lalam-pirenena faharoa iny nisy sinoa no manatanteraka ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao halatra moto misy ireo mpandray matoa miketrika mafy ny mpangalatra profil verrouillé ao anaty Facebook ao inona ny antony manosika olona hanao an'izany any mahajanga tokony hiray hina ny mpitondra hoy ny ministry ny tanora ireo no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa misisy tomato watagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary nametraka fanambogoavana ny mpitantana ny kluba fosa junior ao mahajanga fa hanangana complexe akademika iray lehibe izay manaraka ny fenitra takin'ny FIFA entina ampivelarana sy ampitomboina ny fahaiza-manaon'ireo tanora ao an-toerana amin'ny tontolon'ny baolina kitra mazava ho azy complexe iray lehibe izay ahitana kianja miisa roa sy votoerana tobiana fitsaboana ary fisakafoanana no kasaina hatsangana ao Belobaka toerana misy azy io indrisy nefa toa raraka antany avokoa izany faniriana rehetra izany noho ny tsy fahamatorana ankasiparana ny nianana tao nanjavona tsy hita ny tompona andraikitry ny orinasa izay nandray an-tanana ny fanamboarana ny fotodrafitrasa no heverina fa hosolokina volenta izany satria ny vola lasany nefa ny asa tsy vitany hoy ny mpitantana ny kluba izay nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana nandray ny andraiky ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana voasambotra ary efenimponja miandry ny fitsarana azy ilay mpandraharaha miantso ny tompona andraikitra sy ny manam-pahefana ara-panjakana mba hanafay ilay tompona antoka amin'ny raharaha io ny avy ao amin'ny fosa junior mba tsy ho veromaina ireo izaka efa vita manoloana ity raharaha ity moa maro ny olona maneho ny heviny ary samy milaza ny fahitany zava-misy ny olona amin'izao fotoana izao ao ireo milaza fa misy zavatra tsy mazava satria ireny entreprise manamboatra infrastructure ireny dia fond azo manokana no entina anombohana ny asa fa isaky izay mahavita ampahany izy no mangataka efaina ny vola amin'izay vitany na paiement attachement ka ahoana no lasa ny vola nefa ny asa tsy vita fangano mena mialoha ny vola ohatra ny misy raha tsy mazava hoy ny sasany manoloana an'ity tranga izay nisy tao amin'ny mahajanga mahakasika an'ity fosa junior ity fanamboaran-dalana indray mba nihetsika kely manoloana ny fimenomenonany ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa ny fanjakana ka misy ny fanamboarana ampahandalana amin'izao fotoana izao voakasika izany ny eo anelanelan'ny antsapanana sy Brickaville ary ranomafana Est ka hatrany Ambodibonara ny banky iraisam-pirenena no mpamatsy ny vola ary ny orinasa sinoa CRCC no manao ny asa lalana mirefy 700 kilometatra hatreto no vita nyity orinasa ity hatramin'ny niasany teto Madagasikara ny taona 2024 no makaty arak'izany dia misy ihany ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana manoloana an'ireo lalana ratsy izay mampiaika ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao resaka halatra moto indray moto misa efatra dia ny Kimco G5 100cc Sunis phase 2 100cc Kimco Racing 150cc Kimco GP 49cc no nisy nangalatra ny zoma alina teo teny amin'ny parking iray eny Belair Ampandrana teny nampiahiahy ilay mpiambina parking koa dia ny samborona sy nohadihadina ary ny olona efatra hafa voasambotry ny zandary nampiasa fiara 404 basé mba hitondrana ny moto halatra izy ireo misy moa no mandray anjara mivantana tamin'ny halatra fa eo koa ireo zay mpiretsi-kombakomba tena maro ny mpitady ny moto tato anatin'ny 10 taona mahery kely satria ahafahana miala amin'ny fitohanana ao Antananarivo renivohitra ao izany fampiasana moto izany tena misy ny mpandray entana halatra matoa misy ny mpangalatra ary tena mampiasa fitaovana sy mikitrika mafy mihitsy izy ireo amin'izany fotoana izany ao ireo zay mandray amin'ny fanovana ny loko sy ny maro hafa mba hampiova ny endrika an'ilay moto avy nangalarina ao ihany koa ireo zay mpiketrika ny taratasy mba hafahana mivarotra izany moto izany indray
rehefa avy eo ka tokony hasiana fanaraha-maso hentitra dia hentsitra indrindraindrindra amin'ireo izay mipikirakira antotaratasy amin'ny fanadiovana an'izany moto halatra izany mba ho afaka amidy indray mampitarerany be sy ny maro ity resaka halatra moto izay tsy misy fiafarana ao Antananarivo renivohitra ity. Eo amin'ny resaka tambazotra tserasera Facebook indray, inona ny antony manosika ny olona hanao an'ilay profil verrouillé? Lasa fomba fanaon'ny sasany ny misafidy ny hanafina ny profil ao amin'ny Facebook ao izay lasa profil verrouillé. Raha nanontaniana ny antony mety mahatonga na manosika ny olona sasany hanafina ny profilna ireny dia teboka efatra no anisany voalaza ho antony isafidianan'olona ireny izay hanao an'izany profil verrouillé izany. Ny voalohany, misy ampahan'olona tsy tiany hafantatra izay ataony na hahita azy amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao raha teo ireo mpitsikilo manaraka izay ataony sasany ary mampiasa ny sarina hafa amin'ny zavatra hafa. Misy koa ny sasany izay tereny olona manodidina azy noho ny antony isan-karazany, hasarotam-piaro, fiarovana diso tafahoatra mba hanafina ny profil amin'izay voafetra ny olona afaka mahita azy sy ataony ao anatin'ny tambazotra tserasera. Ny tena betsaka kosa dia olona tia loatra mijery profilna hafa izy ireny ka tsy tiany atao amin'izany fomba fanaon'izany ny azy. Mahina arak'izany ny ampahan'olona ireny satria mihevitra fa savain'olona tsy ankiato tahaka ny fanaony ny mahakasika azy. Misy ihany koa tena safidy tsotra izao no anaovana azy ireny. Izay teboka efatra izay no isany tena manosika ny olona hanao an'izay resaka profil verrouillé ao amin'ny Facebook ao. Any Mahajanga indray, tokony hirahina ny mpitondra hoy ny ministry ny Tanora. Tonga tao Mahajanga tamin'ny andron'ny Alahady 20 Aogositra ny ministry ny Tanora sy ny fanatanjahantena vaovao Marson Abdallah Moustapha nandray sy nanotrona azy teny mpiatongavana ny olom-panjakana maro izay notariny governoran'ny faritra Boendy. Teo ihany koa ireo izay député voafidy tao Mahajanga voalohany. Ny antso ho an'ny firaisan-kina izay samy tompona andraikitra na olom-boafidy na olom-boatendry mba hanamora ny fampandrosoana miaraka any Mahajanga ny ministry ny Tanora Abdallah Moustapha. Nihazo tao ny moské izay toeram-pivavahan'ny mpino silamo tao ambovoalanana ny ministera izay nivavaka nangatapitahina taorinina voatendry azy ho ministra izao. Ity ministra vaovao ity no isoltenina ny filoha Andry Rajoelina amin'ny lanonana ara-pinoana izay tariny fiangonana katolika izay tontosaina ao Mahajanga ao. Hita nandritran'izany ny fandraisan-tanana izay nisy teo amin'ny sombam-bahoaka Nina sy sombam-bahoaka Avakandro Kristian izay nahitana fifandirana moa taloha sy nandritra an'ireny fampilezan-kevitra tamin'ny fifitianana sombam-bahoaka tao Mahajanga ireny izay tena nafampana tokoa moa ny toedra raha tamin'izay ka maro ireo vahoaka ny Mahajanga no naneho ny heviny mahakasika an'izany tamin'izany fotoana izany amin'ilay hoe tena tsy fankaty mihitsy ve ireto olona anankiroa ireto sa ahoana. Ka izao nanaitra ny maro raha nahitan'izany satria tena ny fandray tanana sy vonina hiara-hiasa izy ireo amin'ny fampandrosoana an'izay Mahajanga izay satria tombontsoa ho an'ny Mahajanga no tedavina ka rary ny sisiny izy ireo raha toa ka ifamela amin'izay amin'izay resaka tsy fitovian-kevitra izay nisy teo amin'izy ireo teo aloha izay ka dia miandrandra fampandrosoana goavana ny voaka ny Mahajanga iray manontolo amin'izao fotoana izao taoriany ity fandraisan-tanana sy ny firaisan-kina ary fankatiavana izay notakiany ministra ny fanatanjahantena ity. Izay moa no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soatratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaika ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny am'sesy tamatawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.